أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Dira subunay tafino tutatska Allah subhanahu wa ta'ala artsundrano mitafitafo anahiraka mafatoko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Araka mivolazany anetsika tema fa hoe fotoanatsika zao misy fampianarana kely rahantsika miaraka amin'ny ustadtsika manampahaizana fantatra amin'ny anarana hoe Abdullah Al-Bawardi. Izy iray amin'ireo mpampianatra sy mpanabe ao anatin'ny fikambanana Nadwa ary iray amandrina ara-panahy koa izy sady mpampianatra ao amin'ny Mahad al-Ali lil-Qudaa bil-Jami'at al-Imam Muhammad ibn Saudi. Mpampianatra amin'ny université ihany koa izy mitondra famelabelarina miaraka amintsika zao ty makasika al-Iman. Inshallah resitsika betrany angambany manampahaizantsika io dia zao no mpandika teniny inshallah amin'izany fanazavana izay indesina zany. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة أهمية التوحيد وفضله. أهمية التوحيد وفضله، وهذا الموضوع يهم كل مسلم. وهذه المحاضرة سيكون فيها أسئلة حتى نختبر من الذي يتابع، وقد يكون هناك جوائز، قد يكون. أيوة، لأني أنا شخصيا لم أستعد لمثل هذه فقرة مضافة، فنكتب أسماء المجيبين ونوافيهم إن شاء الله فيما بعد، إن شاء الله في لقاء آخر بتوابع الإجابة. فأقول مستعينا بالله التوحيد. Voalohany angambany dia sifonnahitra natolotra manampahaizanantsika ary izy nandefa tsodrano ampaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Araka mivolazany teo izy fa hoe lohakevitra izay ianarantsika androany dia makasika ahmiyatu tawhid wa fadluhu. Mazava-dehibe makasika izany tawhid, ny dikany teny tawhid angambany iman sy ny anjara-toeran'izy io amin'ny finoana islam. Dia ny teny ihany koa izy teo fa hoe fomba fampianarana zany dia miainga amin'ny alalan'ny fanontaniana antsika rehetra zany samy mandray anjara, ary nampanantena izy fa ho an'ny rehetra izay mandray anjara angambany mety ahazo cadeau na fanomezana avy any aminy. أقول التوحيد هو أصل الدين وقاعدته التي يبنى عليها، إذ لكل شيء أصل يقوم عليه، فالبناء لا بد أن يكون له قواعد وأصول ينبني عليها. Mazava ho azy izy fa izany tawhid zany izy no fototra ny finoana islam, ary mazava ho azy fa ny finoana islam tsy hijoro mihitsy afa-tsy hoe miainga amin'ny alalan'ny fototrany. Karaha tahaka ny zanak'olombelona anankiray raha ohatra izy nanamboatra trano na misy zavatra namboariny dia tsy miainga amin'ny fanamboarany fondation na hoe fototrany izy avao na mahavita mampiakatra zavatra eo amboarinao amin'izany faranamboarina zany. Ka anjarany toeran'ny tawhid izy raha jerevantsika amin'ny finoana islam, izy mihitsy no tena fototra ny finoana islamu izay finoantsika io. فالبناء والبيت إذا بني على غير قواعد أو على رمل يتهاوى ويسقط، وكذلك البناء المكون من 10 أدوار أو 15 دور إذا لم يكن له قواعد متينة وأصول وإلا يسقط هذا البناء بعد فترة قصيرة. Mazava ho azy fa ny trano izy koa amboarina, zay ny olona manamboatra trano, izy nangalaka simandry
vato ndraiky kakazo natsanga amin'ny fotsiny fa hoe tsy nisy fototra zany na niangany amin'ny fanamboarana zany mora lavo na nizaniza ozy izy na nampiakatra reny trano dary ndraiky trano vato hitantsika mijolajola reny mangesika ta 10 étage fa mahatonga trano reny matanjaka vokatra n'iny fananany zany fondation zany ka ohatran'izany koa tsika mpino islam manoloana ny tauhid io. ولذلك لهذا الدين أيضا أصل وقاعدة ألا وهي التوحيد. والرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما وهو يربي الصحابة على توحيد الله سبحانه وتعالى. dikan'izany zava-drehetra tsy maintsy miainga amin'inona izy iny fondation dia ohatran'izany koa finoana islamo tsy maintsy miainga amin'ny lalàna fondation zany. Inona ozy izy no fondation finoana islam tsy misy afa-tsy zany tauhid zany. Hitantsika taratra zany amin'ny fiantsika izay nataon'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam nipetraka tao Makka izy anatin'ny 10 taona mitaiza ireo sahaba anazy amin'ny resaka izany tauhid zany amin'ny resaka zany iman zany. كان يربيهم على معنى لا إله إلا الله وعلى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق وأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. أرنيزك الرسول صلى الله عليه وسلم لتزري بناردين أرنا بيانت إزريو نديكانتيني لا إله إلا الله فيتنا بيانت إزريو كو يركرازنا تويت إزي تؤمننا من الله عز وجل ستويت إزي تمساركاز كرافاتنا تسكفوي الله هو الرزاق إزرو إلي paminjara masoandro zanak'olombelona ary izy no mpitantana fiainan'ny zanak'olombelona ary tsy misy tompo mendrika tompona hafa ankoatran'iza Allahu azza wa jalla izy reny. كان يربيهم على قوة اليقين بالله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى هو الملجأ وحده والملاذ وحده في المآزق وفي الظروف القاسية فلا ملجأ للعبد إلا لله سبحانه ولا معبود للعبد إلا الله سبحانه. أروتر زالت تسكتارة يالكوف الرسول صلى الله عليه وسلم نتازر بناردين أم نلالن قوة الإيمان أم نيرن تانزكا صفة كسنفين وأن الله عز وجل نتازر بناردين فوي نين زفتانسيون في نوديا سمعت فيرنا فيتانا نميزا أمن الله عز وجل إزريليان. يشهد لذلك وهو يربي الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الإيمان بالله وعلى توحيد الله قوله لابن عباس وهو غلام صغير: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Itatsakatara ngamba ni zany fitezana izy nataon'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam malona ripanara dia zany amin'ny fampianarana izy narosony Rasul sallallahu alaihi wasallam tam Ibn Abbas. Raha toaka Rasulillah nampianatra Ibn Abbas tanora kely izy tam vanim-potoana io dia nitenen'ny Rasulillah teny taminazy hoe ya ghulam or zanako inni uallimuka kalimatin zao izy ampianatra nateny vitsivitsy fa fataro tsara ihfadillah yahfazuka أو كي ينام فترة الله أتوقع الله عز وجل فترة نوم احفظ الله تجده تجاهك أو كنام فترة الله أتوقع الله عز وجل يتشين فينا نلالابا إذا سألت فاسأل الله رأتوك ينام وانغاتك أو كانت سيغاتك فتمن الله عز وجل إزريرين وإذا استعذت فاستعذ بالله رأوتكو ينام تكارك فانا نفيرنا مزابجات زيسي ومنو وكان يتدير من الله عز وجل. واعلم الفتر ترى لو اجتمعوا يسكو يتعمى تمارا الإنس والجن زنكون بلنا سير الجن على أن ينفعوك بشيء فوين وزافة إزازة ونتمتوا لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ستتيرك زين فتسوي لا حتفه سورة الله عز وجل منه. واعلم فتر ترى ينكو ندي تعمى تزا الجن لك زنكون بلنا على أن يضروك بشيء على وزافة إزازة ميت يبتير الدوزم نو ستتيرك زين فتسوي لا حتفه سورة الله عز وجل منه.
انظر كيف يربي النبي صحابته على العقيدة وعلى التوحيد، فهذا خير أصحابه وهو أطولهم صحبة، ومع ذلك لم يستغني عن تربيته على العقيدة وعلى التوحيد. ففي حادث هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بعد أن اتخذ كافة الأسباب وما يستطيعه البشر أن يتخذوه من التعمية على الكفار، دخول الغار وما شابه ذلك، وبقي كفار قريش يبحثون عن النبي وعن أبي بكر يريدون قتلهم حتى يئدوا هذه الدعوة وحتى يقضوا عليها. نظر أبو بكر إلى أقدام القوم وهو مضطرب خائف على النبي صلى الله عليه وسلم، لا على نفسه وإنما على النبي، فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا، يعني لو نظر إلى موضع قدمه في الغار لرآنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مطمئنا بالله، كان ذا يقين بالله، وهو يربي الصحابة على هذا الأصل، فقال: يا أبا بكر، يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. Hitantsika koa fa hoe ny fampianaran'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam tsy natony ambany zavatra mihitsy izy mahakasika tauhid zany. Amin'ny alalan'ny hadisy izay ndresintsika teo, vitana me ohatra hafa koa moa ity manampahaizana antsika ty. Hitantsika nambany fa hoe tantara izay fantatritsika rehetra tamin'ny vanim-potoanan'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam, ny findramonina niaraka amin'ny mpino islam ny anatao Makka na tany Madina. Aorian'izy naka izay moyen tokony ampiasaina rehetra, nanomana ireo olona mpitaridalana sy ireo sakafo sy ny sisa. Aorian'izany Rasul sallallahu alaihi wasallam niaraka tamin'ny sahaba izay farany tiany namany sakaizany indrindra Abubakr Siddiq niafina tao anatin'ny lavabato anankiray. Dia inona zavatra nandalo izy koa fa niezaka ireo fahavalon'ny islam mitsakaraka Rasul sallallahu alaihi wasallam ndraiky Abubakr. Dia tonga tao moa izy ireo fa tsy nahita kosa izy ireo, tsy nahita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Izy koa fa lasa ny fahavalon'ny islam reny, ny tena Abubakr tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam teny hoe irakan Allah, raha ohatra kosa izy ireo nitodika ambany fotsiny nijery tongotran'izy ireo mbo nitaneo fa tratrany tao anatin'ny lavabato atetsika. Ireny fa fampianarana izay natsehan'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam tamin'ny Abubakr taorian'ny teny zany, niteny izy manao hoe: ya Aba Bakr, ory Aba Bakr, ma dhannuka, mba ahoana ozy izy mba fisalasalanao amin'ny olona anankiroa nefa ny Allahu azza wa jalla fa tenin'izy ireo. Hitantsika angamba ny tia tonga avy amin'ny manampahaizana antsika amin'izany fa hoe tsy nisy fihetsika izay niseho tao amin'ny Rasulillah ndraiky ireo sahaba anazy afa-tsy hoe mampianatra avy hatrany Rasul sallallahu alaihi wasallam mahazava-boary izany tawhid zany ndraiky aqida zany. إذن طول الفترة المكية 13 عاما والنبي يربي الصحابة على العقيدة الصحيحة وعلى توحيد الله، وهذا يدل على أهمية هذا الأصل وتقويته. Fantatratsika tsara ozy izy fa Rasul sallallahu alaihi wasallam fipetraka tao Makka sy vanim-potoanany azy jiaby zany, vanim-potoanany tojoan'ny wahy taminazy dia nandritra teo amin'ny 23 ans, nefa tao anatin'ny 23 ans io Rasul sallallahu alaihi wasallam tsy mba nitsahatra mihitsy amin'ny fitezana ireo sahaba anazy mahakasika izany tawhidi sy aqida izany. ولم تنزل التشريعات، يعني بناء الدين، البناء، ولم تنزل التشريعات ولا الأحكام الشرعية ولا التكاليف كالصيام والزكاة والحلال والحرام وما أشبه ذلك من تشريعات الحدود والجنايات وأحكام البيع والشراء إلا في المدينة، بناء على أن هذه الأحكام هي بناء الدين والأصل قد قام في مكة وهو العقيدة. Hitantsika taratra ozy izy araka mivolazan'ny manampahaizana antsika teo fa hoe na dia reny lalàna izay name ifonona islam tahaka ny hitantsika fa hoe ny sy fehivava sy ny jihad sy famokana zaka sy ireo karazana lalàna hafa izay fampianaran'ny finoana islam, tsy hitantsika fa hoe tsy mpanidina tany Makka fa nidina taty tany Madina.
satria maninona karaha Allah azza wa jalla te-pianatra antsika fa hoe le fampianarana le tena izy makasika akida dia efa nazon'ireo mpino islam tany Makka fa ireo karazana ampy fotsiny karazana lala izay hamaritra izy ireo atonga izy ireo fananana votompinoana amin'izany akida amin'izany islam zany dia nahidina ny Allah azza wa jalla tany Madinatul Munawwara. لم ينزل من التشريعات في مكة سوى فرضية الصلاة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، وهذا يدل على أهمية هذا الركن الأعظم، كما أن النبي تربيته للصحابة في المدينة لم تنقطع وله شاهد. نعم itatsika taratra ozy izy fa ireo karazana lalàna sy ireo famezana jiaby itatsika ao anatin'ny finoana islam araka mivolazantsika le fa nidina tany Madina afa-tsy hoe didy izay nanidym-pino islam anatanteraka sola ihany, ary izay angamba mampianatra antsika fa hoe manandanja manokana mihitsy ny sola io anatin'ny finoana islam. Fa anatin'ny 3 taona alohan'ny findran'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam fifindramonina tany Madina nidina izany didy fa hoe obligatoire amin'ny mpino islam manatanteraka izany sola zany. Nefa kosa itatsika taratra ozy izy fa Rasul sallallahu alaihi wasallam tsy mba nataony ambany zavatra mihitsy io fitezana ireo mpanaradia azy, ary itatsika mbo hitatsika mbarany amin'ny alalany ohatra maro samihafa izay mety angalaintsika izy ity. معاذ بن جبل وهو من شباب الأنصار في المدينة يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فبين له وأجاب له هذا السؤال وبين له هذا الحق، وهذا يدل على استمرار تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على التوحيد طول حياته. itatsika taratra ozy izy amin'ny exemple izay rosintsika zao ty. Muadh ibn Jabal tanora kely ankizy kely izy tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam mamena antsika ohatra milaza manao hoe kuntu radifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, zaho ozy izy niaraka tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam ambony chevalinazy. Dia eo amin'ny vanim-potoana reo miaraka mandeha dia Rasul sallallahu alaihi wasallam nanontany Muadh milaza manao hoe: or Muadh, moa ve fantatranao tsara inona zony Allah azza wa jalla manoloana an'ireo mpanompinazy? Dia moa ve fantatranao ihany tsara koa fa hoe inona zony mpanompiny Allah azza wa jalla manoloana Allah azza wa jalla zay tompon'izy ireo? Dia namaly Muadh tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam milaza manao hoe: Allahu wa rasuluhu a'lam. Eny tokoa fa Allah sy Rasul sallallahu alaihi wasallam no tena mahafantatra zony izy ireo. Hitatsika angamba fa amin'izany exemple izay nasiony manampahaizana antsika zany manamena antsika fa hoe Rasul sallallahu alaihi wasallam tsy mba nantony ambany zavatra mihitsy zany fitezana amin'ny alalan'ny tawhid zany manoloana ny sahaba anazy. أخي في الصف الرابع. راح لا يوزيز مني في الصف الرابع آخر واحد. آخر واحد اللي في الصف الرابع. تفضل. ممكن تقوم؟ لا. أيوة. لا اللي قبلك اللي قبلك. تفضل. لا تفضل. بس خليك مكانك خليك مكانك. أنا نتساقي فونا هو يتحدث عربية. الأخ ما اسمك؟ منير علي. الأخ منير علي وأختي الداعية والداعية، إذا قامت دعوتكم على غير تربية الأبناء والمدعوين على العقيدة الصحيحة وعلى التوحيد فهي دعوة باطلة. Mazavawazo zizi natsanga muraha la itsika Munir teo dia izy koa somary nitondro tamin'ny rageny vehivavy tato nilaza manao hoe raha ohatra atsika rehetra mpanao dao izy, fa raha ohatra dao atsika io kosa iroso nefa manalavitra izany tawhid zany na hoe akida diso, mazava ho azy fa hoe afaran'ny dao atsika dia fahaverezana. ينبغي أن نتخذ منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لنا في الدعوة منهجا، وحياته لنا نبراسا، ونهتم بهذا الأصل. كثير من الدعوات الموجودة في الواقع لا تهتم بهذا الأصل الأصيل، فهي تربي على أمور أخرى وعلى أفكار وعلى أشياء وعلى مناهج بعيدة عن العقيدة الصحيحة وعن التوحيد. وإذا كان الأمر كذلك فهذا دين لا أصل له، ربما هوى بصاحبه والعياذ بالله.
ary méthode iraitsika re dia tsy maintsy lova izay lovaintsika tamin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka eto izy za milaza aminareo fa hoe nizaniza manaparitaka zany finoana islam zany na miantso finoana islam zany ary izy tsy nanaraka sordala ny rasul sallallahu alaihi wasallam amin'ny lalany zany famparitana finoana islam zany dia ho very tanteraka izy amin'ny lalany famparitana finoana islam zay nataony. Iny tokoa fa maro amintsika ozy izy manaparitaka zany finoana islam zany mampiasa resaka intelligence nazy izy everiny fa hoe zany ro ahatonga azy mety ho tonga lafatra amin'ny farany fantake izy mitsipaka amin'ireo fomba fampanao rasul sallallahu alaihi wasallam dia tsy maintsy ho fahaverezana hafarany dawa izay ataony. أمر أشغل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته 13 سنة لا يشغلنا نحن. إذا كان الأمر كذلك فنحن في ضلال. mazava ho azy fa hoe zavatra izay na nanan'ny rasul sallallahu alaihi wasallam hasarota-piaro izy sy ndreo mpanaradia azy tao anatin'ny 3 taona izy amin'ny famparitana tawhid zany. Moa ve zany ndraiky ve no tsinotsinoavitsika mivanimpotoana misy nantsika zao ty ke dawatsika mbo ndiay nefa ny rasul sallallahu alaihi wasallam ndraiky sahaba anazy anatin'ny 23 ans tsy nataony ambany zavatra izany mahakasika tawhid ndraiky akida zany. Fa maninona ndray moa mivanimpotoana misy nantsika zao ty ho tsinotsinoavitsika izany tawhid sy akida izany. أي فرد جعل نفسه داعية وأي مجموعة حملت لواء الدعوة وأي منظمة ينبغي أن يشغلها هذا الأمر أيما شغل يتناقشون فيه ويدرسونه ويدعون إليه ويربون أنفسهم عليه ويربون أتباعهم والمدعوين عليه. Niza uzisi tanura na hoe fikambana na hoe vondrona na hoe karazana fikambanana izay mitsanga naparitaka zany dawa zany fa raha ohatra kosa izy tsy natony nitsinotsinoaviny zany mahakasika tawhid ndraiky akida zany mazava ho azy fa zany dawa ndre zany dia dawa ny fahaverezana. لأن قليل العمل مع صحة العقيدة أفضل من كثير العمل على عقيدة باطلة. mazava ho azy fa na dia asa kely aza atolotranao anatin'ny finoana islam nefa nanao fikitra amin'ny aqida ndraiky tawhid marina tsara lavitra mandilitra anao manolotra asa boavana kony nefa ny lavitra izany aqida ndraiky tawhid na Allahu azza wa jalla zany. من التابعين من يصلي في اليوم 300 ركعة ومنهم من يصلي 100 ركعة ومنهم من يصوم يوما ويفطر يوما ومنهم من يختم في يومين ومنهم من يتصدق بوزن نفسه فضة وذهبا أي من التابعين. ومن الصحابة من سأل عن أركان الإسلام فقال أرأيت يا رسول الله إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. ومع ذلك الصحابة أفضل بعشرات المرات ممن بعدهم. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم iteny manam-pahaizana antsika keno amin'ny exemple izy ambalo milaza fa hoe misy amin'ireo tabi'ina izay midika hoe olona izay nahita sahaba maso izay nanao asa boavana ao anatin'ny finoana islam. Mikosoaly ireo mitsanga ireo amin'ny alina anankiray manatateraka 300 rakan, misy amin'izy ireo manatateraka 200 rakan, misy amin'izy ireo manatateraka 100 rakan, misy amin'izy ireo manatateraka fiainany jiaby laniny ao anatin'ny fehivavy androany izy mifehy apitso izy tsy manapaka afaka apitso izy mifehy miena ao anatin'ny fanompona maro ndraiky maro samihafa. Nefa ny antsika ihany koa mijery amin'ny tantaran'ny sahaba, misy karazany sahaba izay nandehanany tamin'ny rasul sallallahu alaihi wasallam teny manao hoe ara'aita ya rasulallah. Izy koa ambarany teny tamin'ny rasul sallallahu alaihi wasallam zaho izy hanatateraka fanataterana solat 10 ihany sy anao zaka ihany tsy zavatra ampioko afa-tsy ireo asandro anakoroa ireo moa ve mahampy zany idirako ao anatin'ny paradisa. Dia namaly azy rasul sallallahu alaihi wasallam fa hoe mahampy idirana ao anatin'ny paradisa zany. Nefa nitatsika sasany rehetra na asa goavana mandilatra izy ireo nefa rasul sallallahu alaihi wasallam mbola midira sahaba ihany fa hoe ny promotion farany tsara ndraiky farany mendrika indrindra iza ireo sahaba rasul sallallahu alaihi wasallam.
eto angamba ty tonga avy manam-pahaizana antsika ohatran'izao fa hoe na dia asa kely atolotranao anatin'ny finoana islam fa hoe izy nanaraka izay rafitra sy tawhid izay nandesin'ny rasoly sallallahu alaihi wasallam sy nampianariny mpaminantsika antsika tsara lavitra mandilitra anao manao asa goavana nefa lavitra izany tawhid ndraiky aqida amin'ny finoana islam. واشتهر عن بعض التابعين أنه قال: ما سبق أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا ليس بالحديث عن النبي، وإنما اشتهر عن بعض التابعين وبعض من قال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، يعني هناك من الصحابة من هو أعبد من أبي بكر، ولكن بشيء وقر في قلبه، يعني من اليقين والتوحيد، وبذلك سبق. فالمفاضلة بالتوحيد والعقيدة مع العمل لا شك، ولكن هذا يدل على أهمية هذا الأمر، العقيدة أولا. anisan'ny feo izy izy niparitaka tamin'ireo sahaba ny Rasul sallallahu alaihi wasallam fomba fiteny manao ohatran'izao manao hoe Abubakar kosa izy izy tsy hoe navita asa maro goavana na hoe fanompona goavana mandilitra anareo fa izy kosa miendrika mandilatra anareo. Zany angamba ny teny verin'olo sasany amin'ny vanim-potoana misy nantsika zao ty hadis. Izy zany ambarany tsy hadisy akory fa hoe teny izay miparitaka tamin'ireo sahaba ny Rasul sallallahu alaihi wasallam izay mampianatra anantsika fa hoe misy tamin'ireo sahaba ny Rasul sallallahu alaihi wasallam nanao ibada goavana mandilitra Abubakar Siddiq, nanao fanompona maro mandilitra Abubakar Siddiq, nefa izy kosa sahaba farany mendrika manoloana ny Rasulillah tsy misy mandilitra Abubakar Siddiq. Vokatra nini? Vokatra mifananany zany ma waqara fi qalbi, hoe imani izay mipetraka tao anatin'ny fony na tonga azy maveza danja mandilitra antsika jiaby zao ty. هناك من الصحابة من لا يعرف إلا شيئا قليلا من الدين ولا يحفظ من القرآن إلا شيئا قليلا، وهناك من التابعين من ملأ الأرض علما ويعرف القرآن حفظا وتلاوة وأداء والأحكام الشرعية وما شابه ذلك، ومع ذلك الصحابة أفضل. يشهد لذلك ضمام بن ثعلبة الذي جاء يسأل النبي ولم يلتقي بالنبي إلا فترة قصيرة، يسأله عن أركان الإسلام، فذهب هذا الصحابي يبلغ قومه بهذه الأركان ليعملوا بها، وهؤلاء الصحابة فازوا بفضل الصحبة وبشرف صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء من رأى النبي كثيرا أو قليلا فكلهم صحابة، ولا شك أن من صحب النبي أكثر فهو أفضل، ولكن في الجملة الصحابة أفضل الأمة وأفضل ممن جاء بعدهم. Mazavawazo zizi fa misy tamin'ireo mpanaredian'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam ry sahaba anazy même natany sura lan'ireo par cœur na hoe ayan Qur'an nataon'ireo par cœur vitsy mandilitra ireo tabi'in. Raha ohatra ampitahana izy misy tamin'ny sahaba tsy ireo jiaby angamba ny hafidhul Qur'an fa vitsy amin'ireo hafidhul Qur'an. Même natany misy amin'izy ireo miditra anatin'ny sura izay vakiny matsana, vakiny hariva, vakiny amaray, vakiny afaka amaray. Vokatra ny hoe fa hoe vitsy amin'ny aketiny ireo lany par cœur amin'ny Qur'an karim. Nefa kosa raha ohatra tsika mijery ambara mahakasika ireo tabi'ina akabetsan'izy ireo presque manam-pahaizana jiaby. Hafadhul Qur'an, Qur'an io lan'ireo par cœur. Fahalalana jiaby izay tonga amintsika zao ty lovatsofina izay lovaintsika tamin'izy ireo. Nefa ny raha mijery antsika fa hoe mbola sahaba ny Rasul sallallahu alaihi wasallam mendrika lavitra mandilitra ireo tabi'ina ireo. Inona mba nafitatsika milazana an'izany? Sahaba anankiray hoe Dhumam ibn Thalaba izay tsy nahita Rasul sallallahu alaihi wasallam afa-tsy hoe fotoana vitsy ihany. Inona fanontaniana napetraka tamin'ny Rasulillah izy nila nianatra fotsiny mahakasika ireo fototra izay juroan'ny Islam, arkan'ny Islam din, iny boka vila dia nampianarin'olo ndraiky izy boka vila sa mendrika amin'ny sahaban'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fantatratsika tsara angamba ny tenin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam laza mana hoe fa ny promotion farany mendrika indrindra dia promotion sy ireo sahaban'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam, vita ireo manaraka azy, vita ireo manaraka sika amin'ny vanim-potoana misy tatsika zao ty. فالعبرة بصحة العقيدة. وقد ندد الله بأناس لم يهتموا بهذا الأصل وعملوا كثيرا، فقال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هي تعمل وتصلح وتزكي وتعطي وتصلي وتتعب في ذلك العمل وتظن أنها على حق، ولكنها في الحقيقة في الآخرة تصلى نارا حامية.
يقول الله عاملة ناصبة، يعني تعمل كثيرا وتتعب في العمل في الدنيا، وهي في الآخرة تصلى نارا حامية والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذا العمل لم يبنى على عقيدة صحيحة. Hitantsika ngambany hoe tiantsika tongavana amin'ny loatra izay mifanankalozantsika androany ambarany fa hoe na dia asa kely aza tolotra anao anatin'ny finoana islam nefa izy maika amin'ny ilaina aqida ndraiky tawhidi tsara lavitra mandilitra asa goavana nefa manalavitra izany tawhid zany. Allahu azza wa jalla izy manaprofo mihitsy ao anatin'ny Qur'an raha izy milaza mana hoe amilatun nasiba, ireo andian'olona izay mamono tena amin'ny asa goavana maro samihafa izay atolotrany nefa ny résultat-nazy tasla naran haniya, abdirny Allahu azza wa jalla anatiny afobe izay mamay ny iainan'izy ireo. Vokatra nino? Asa goavana nefa natolotrany ary asa maro fa vokatrany hoe asa zany fotsiny lavitra aqida ndraiky tawhidi mahatonga izy abdirny Allahu azza wa jalla anatiny afobe. Eto tiantsika tongavana na dia asa kely izay tolotranao anatin'ny finoana islam, feno fitokisana, feno imany, feno fakarakina Allahu azza wa jalla, tsara lavitra mandilitra asa maro nefa manalavitra izany tawhid ndraiky aqida zany. ما اسم الأخ هذا اللي جنب الله؟ يزوجي نرى راح يدي الشيخ عندنا تقريبا. ما اسمه؟ الاسم الكريم اللي في الأخير. لا الآخر ريمادين الاسم الكريم اسم. أنا ريمادين. حارس لنا موجود بيننا الآن. هو يعني يصلي الصلوات الخمس ويصلي الحمد لله السنن الرواتب ويصوم شهر رمضان الحمد لله. غيره من أهل الضلال الذين يعني من الرافضة مثلا أو الصوفية المنحرفين الغلاة أعبد منه. هم يتصدقون كثيرا ويصلون نوافل كثير ويختمون يمكن في كل 3 ليالي. وكذلك من الرافضة متحمسون للدعوة إلى الشيعة وينفقون أموالا طائلة ويصلون ويزكون. أيهم أفضل، أولئك ولا حارس لنا؟ Fantanina mipetraka ozy izy zao te petrakatsika amin'ny ray aman-drenitsika Haris Lala par exemple ambara. Ray aman-drenitsika Haris Lala sary-piaro izy manatanteraka soladina dia avy vanim-potoanan'ny Ramadan izy mifehy Ramadan, avy amin'ny alina izy manatanteraka zay ibada zay vitany. Vitsy kely angamba ny asa izay vitany Haris Lala, ray aman-drenitsika Haris Lala. Nefa ilay tsika koa mbarina izy koa mijery olo-kafa izay manana foto-kevitra diso tahaka ny Shia ambarana, tahaka an'ireo sofia, tsy sofia jiaby diso azafady fa tahaka an'ireo sofia izay diso amin'ny fomba fijerin'ireo reny koa. Par exemple na hoe ankidan'olo sasana ankida tsy maro-pototra reny ambarany. Reny efa malao asa goavana ao anatin'ny finoana islam, mamoaka soadaka maro ireo manary volandreo amin'ny finoana islam, sy tsy matory ireo amin'ny andro manalina manaparitaka finoana islam zany. Raha fantanina zao todika amintsika jiaby ambarany, ay andro tena metrika. Moa ve le ray aman-drenitsika Haris Lala manao rakan-teny vitsivitsy atao ndraiky soaladimy zay vitany, sa ireny anatin'ny akida anatin'ny fotom-pinoana diso nefa andreo mandany volandreo maro anatin'ny finoana islam. Ay andro tena metrika raha ohatra fomba mijerijeritsika. Haris Lala sa karaha mavozo mamalina. Haris Lala na Haris. جملة القول ملخص القول العقيدة التوحيد أصل الدين وقاعدته التي يبنى عليها، فمن صحت عقيدته قبل عمله ومن فسدت عقيدته رد عمله. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Tiantsika tongavana ozy izy dia ohatran'izao ihany fa ny aqida mbarany ndraiky tawhida izy io tena fototra ijoro amin'ny finoana islam. Ka nizaniza ozy izy nanamafy ndraiky nanatsara fototra izany joroan'ny islam zany, mazava ho azy fa ho raisina Allahu azza wa jalla asa rehetra izay natolotra nao anatin'ny finoana islam. Nizaniza kosa sanatria mivava ozy izy nandrobaka ndraiky tsy niraharaha zany fototra izany joroan'ny islam zany dia ho tsinotsinoavina Allahu azza wa jalla koa ireo asa goavana izay tolotra ao anatin'ny finoana islam. Allahu azza wa jalla ozy izy manamafy zany ao anatin'ny Qur'an izay milaza mana hoe waqadimna ila amalin ma amilu faja'alnahu haba'an manthura. Izay asa rehetra izay natolotra an'ireo ao anatin'ny finoana islam vokatra amin'ny fiverezany zany fototra marina ndraiky tsara zany dia manjary lasa zava-poana divan'ny Allahu subhanahu wa ta'ala.
الأسئلة. أكيتنا مرة فانتنينا. من يضع عنوانا لهذه المحاضرة؟ إذا مسك وزيز فانتنينا فولون. إذا مسك وزيزي ما هتيارو لو كيف تني درس زين ديسكتين. من؟ إن الوتين درس تسكتين ولا تسكتين بيندوانا؟ تفضلي. ممكن أنا بافيريبان. أيوة الأخت أيوة. ما شاء الله أهمية التوحيد. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. هذه الإجابة صحيحة. اكتب اسم الأخت على أساس إن شاء الله الجواز. إذا في ورقة. نعم. ميلا أمير بوكا قفيتكم بمدين زارن. مسكرتيرا بارو. نعم. رسمي شيخ حسين أنا رينا بافسكريم بارو فميت كماس كدوي زيفو. اسمها عندنا ما دينا زي. نعم. مارنا فالين فانتنين بافسكريم نعم. نعم. السؤال الثاني. فانتنين فهروها. ما الدليل على أهمية التوحيد؟ ينا بارن ريبروف ما زبدي بمارنا يمكاسك توحيد. ما هو كدليل زن نريد تسكفويا توحيد منكيب ماننا تويرنا أو نتفرنا الإسلام دي دليلنا بروف. أتسمى ما شاء الله نسخ فضل مرمار إمام مسكين جابرنا دي صوت. أي فقط. نعم. وعليكم السلام. لأن الدعوة في 13 سنة في مكة هذا. ما شاء الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة رضي الله تعالى عنهم 13 سنة في مكة على التوحيد. هذه إجابة صحيحة. اكتب اسمها. نعم. رئيس وزير نارا ستير فالتيني مارنا نمالمونا بابسكتين تيني ما زبدي بالتوحيد زانا إذا تسكن عمر فوي الرسول صلى الله عليه وسلم نتازر الصحابة توا مكة أنا تنتريزا أملو كيف التوحيديين. نعم. نريد شخص من الإخوان يتحدث باختصار عن أهمية التوحيد. تفضل. زوجيز مينغاف رايم نوريتو نور ليلاريتو منازافا ما زبدي بين زن توحيد زن أمني تكفار تسوتين. مما فهمته من الكلام والمحاضرة لخص لنا أهمية التوحيد. أنفهم بفزونا واس. تفضل تفضل. هنا اتجه إلى الإخوان هناك ليروك. نعم. التوحيد لك عقيدة لزبدي. نعم جيد. أهمية التوحيد والعقيدة أنه كمثل الرأس والجسد. هو أهمية الأولى. نما زبدي بيت ني عقيدة للتوحيد بتوفي من الوه سنفاق بكذا زبدت تشافك مصارك. نفاروه أهمية التوحيد والعقيدة كأنه هو القلب والعقل. نما زبدي بين التوحيد بتوفي من الفو سنسين لا يفرق بينهما بكذا نزابة تشافك مصارك. التوحيد والعقيدة هو الأساس والبناء. كمن يبنى البيت فلا بد أن يبنى على الأرض. فالقلب هو الأرض والعقل هو أن يبنى عليه مع العلم. ديكازان نتوحيد زاني تاكنولا نكريما نبوتا تاو أمنيتان ديكازان لفوزان لتان نسين سنفا للانا يونو متوندا إيري أمنيزاني توحيد إزاني. ثم الدليل منه قول ابن عباس لما قال صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد له تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم ولو اجتمع الأمة على شيء أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمع الأمة على شيء أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهو من أهمية التوحيد والعقيدة. يبعد عنك كل الهموم والخوف والفزع عند الشدائد ويأتيك السرور ويأتيك السعادة الأبدية. أمرنا تسكيزاني نما زبدي بين التوحيد سن عقيدة أركيلتين نبارا صلى الله عليه وسلم تم ابن عباس
Yarova ny finoagnany Allah tonga Allah hiaro anao ary valavalao tsara le finoagnany Allah fa mitodinao Allah no amalavala ianao ary efa mangataka ianao dia mangata amin'ny Allah ary fantaro raha ohatra ny olona rehetra anao soa eo aminao dia tsy misy mavita manao soa aminao ratsy izay soa izay efa voasoratra eo aminao ary raha ohatra ny olona anao ratsy eo aminao dia tsy misy mavita manao ratsy eo aminao afa-tsy lay ratsy izay efa voasoratra eo aminao izany hoe ny mazava-dehibe ny tawhid ndraika aqida manala tahotra anatin'ny fonao manala adi-tsaina eo amin'ny fiainanao ary mampisy fiadanana sy fahasambarana mandrak'izay mandrak'izay amin'ny fiainanao وجزاكم الله خير. بارك الله فيك بارك الله فيك. اي نعم هذه اجابه تامه واجازه مميزه. جائزه مميزه نعم. Lembaram mas kado nazi spesialmente. Sheikh التوحيد كم يا ابو بكر جزاك الله خير. شكرا يا شيخ ابراهيم بارك الله فيك. سؤال: هل كثير العمل مع عقيدة فاسدة أفضل أو عمل الواجبات الاقتصار على الواجبات والإتيان بعقيدة صحيحة أفضل؟ Fantanina manaraka izy tahaka an'izao. Aiza izy no tena tsara. Le asa maro atolotranao anatin'ny finoana Islam. Nefa anao miaraka amin'ny aqida, finoana diso ve tsara sa mandiratra asa kely atolotranao anatin'ny finoana Islam nefa anao mifikitra ao anatin'ny tawhid ndraiky aqida maro. السيس هذا أفضل يا رمالين هذا أسلم ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. Ny asa atolotra ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala na kely faran'izay kely aza kanefa miaraka amin'ny aqida tena marina dia mihoatra lavitra no ny asa goavana izay ataon'ny olona izay manalavitra ny aqida tena izy. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب خلاص ما دام حكمت بأن الجائزة مميزة تكون مميزة. سؤال: ما هو أفضل، عمل كثير على السنة وعقيدة صحيحة أو عمل يعني قليل، يعني المقصود بالعمل قليل أداء الواجبات على السنة وعقيدة صحيحة؟ أيهما أفضل، عمل كثير على السنة وعقيدة صحيحة أو عمل قليل وعقيدة صحيحة؟ Fantanina izy tahaka an'izao aiza maro no tena tsara. Asa maro atolotranao ndraiky aqidanao marina, asa maro sunna zany. Le asa sunna fomba mampanao Rasul sallallahu alaihi wasallam maro atolotranao ndraiky aqida marina. Moa ve no tena tsara sa mandilitra asa vitsy atolotranao? Asa vitsy izay midika ho asa izay voadidianao fotsiny tahaka swala, siyam nefa miaraka amin'ny aqida marina. Aiza no tena tsara? هذا يجيب عليه من الأخوات، واحدة من الأخوات معلش. تاك في فافو زي ماليز. تفضلي. نعم. لفارو asa ينزل asa كيف؟ يقالك العمل القليل من عقيدة. هذا خطأ. Izy tsika samby miteny fa hoe samby aqida marina izy anankiroa. Asa maro miaraka amin'ny sunna ndraiky aqida. Dia asa vitsy koa sunna izy fa miaraka amin'ny aqida marina. كلاهما اتفقوا في العقيدة الصحيحة. الاثنين رجلان عندنا شخصان كلاهما عقيدتهما صحيحة. Mazava ho azy ambara fa asa izay natolotrandreo samby miaraka amin'ny aqida marina. Ataontsika exemple olona anankiroa. Aqida samby marina natolotrand'izy ireo. لكن الأول يصلي نوافل كثير غير الفرائض ويصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر زيادة على شهر رمضان وفوق الزكاة يعطي صدقات وأعمال وهو داعية في سبيل الله، والآخر فقط يقتصر على أداء الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة الواجبة. أيهما أفضل؟ Exemple ao izy olona anankiroa par exemple mijoro manoloana antsika zao ty. Anankiray izy manatanteraka soala 10
ndraiky manatanteraka reny fototra anakidimy reny vita miaraka amin'ny fanompona sonina maro koa fa vita volana ramadan izy mbo mifesaka ny latsinainy ndraiky lakamisy avy koa 13e jour 14e jour 15e jour mbola mifehy ndraiky manatanteraka soa maro fa olona anankiray ty ndraiky inona zavatra ataony reny asa voadidy aminazy fotsiny ro tanterainy soala ndraiky fotoanany ramadan fa izy tsy vakolo resaka sonina reny ary akidandreo roa samby marina aiza amin'izy reo ndre tena mendrika ها الاخوات اخر صف نعم le farany indrindra amina ايوه ها العمل الجديد جزاك الله خير صحيح الاجابه صحيحه اكتب اسمه نعم marina izy valentin na babtsika ko reso narana انا لماذا جئت بهذا السؤال لاني انا تكلمت عن العمل القليل مع العقيده الصحيحه فاخشى ان يذهب ذهن الشخص أنه مطلقا العمل القليل أفضل لا لو اتفق عمل كثير مع عقيدة صحيحة أفضل من عمل قليل وعقيدة صحيحة فمانينا وزيز فانتنا زلنا بيتكم نريوها satria fantatsika tsara mbarany tamin'ny exemple zay ndresika tao anatin'ny darsa teo fa hoe asa vitsy miaraka amin'ny akida marina tiany Allahu azza wa jalla mandilitra asa maro miaraka amin'ny akida diso fa napetrako mihitsy ambarany fantanina zany mba hamafasainantsika tsy de everitsika fa hoe olona anankiray manao asa soa ndraiky akidanazy marina fa tsy takina aminazy fanatanterana asa maro non contraire atsika pino islam zany atsika tombony ino izy maniry amin'ny fanatantera soa mbetsaka devan'ny Allah subhanahu wa ta'ala 5 دقائق بقي في موضوع 5 إلى 7 دقائق ونصف الموضوع الآخر سأوجهه إلى لقاء آخر لأنني أحب أن يفهم هذا الأصل أولا فأقول بارك الله فيكم إذا ديننا ينبني على أصلين عقيدة وعمل لو لقي الإنسان ربه بعقيدة صحيحة بلا عمل ما نجا ولو لقي الله سبحانه وتعالى بعمل صحيح بدون عقيدة ما نجا زيزن لازم دفع وي فيتس نك فيتس 5 minutes فوتسن دفع تابتو ورتسيكا كيف تنغافا نمبارا فليو عاسا زي تكين الله عز وجل مسكا ديم تسانغا من لالا زبطانا كروا عقيدة فوتبونونا سياسة كنيزانيزا وزيز manatateraka fotoponona diso na de manolotra asa goavana izy devan'ny Allah azza wa jalla mazava hoazy fa tsy hoavitra mihitsy izy devan'ny Allah subhanahu wa ta'ala na nizaniza koa izy manatateraka asa diso asa marina nefa miaraka fotoponona diso devan'ny Allah azza wa jalla tsy hoavitra tanteraka izy devan'ny Allah subhanahu wa ta'ala tiany tongavana ngamba fa hoe ny finoana islam dia mijoro amin'ny lalana aqida marina ndraiky asa araikasa koa le aqidantsika orina zany يشهد لهذا أدلة كثيرة الأدلة كثيرة على هذا الكلام الآيات التي تعطف العمل على الإيمان وتجمع بين الإيمان والعمل هي أدلة هذا الأمر أي أن ديننا يقوم على هذين الأصلين أصل عقدي مبنى على اليقين والعلم فقط لا عمل فيه وهي العقيدة تعلم كما قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم الأمر الثاني واستغفر لذنبك الذي هو العمل الدين قائم على هذا الأصلين أصل عقدي علمي عقدي تعتقد وتؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر وأصول الإيمان تؤمن بها وتوقن عليها إذا حققت هذا فقد حققت نصف شوط النجاة mazava hoazy fa ny finoana ho izy izy dia miainga amin'ny fototra anankiroa zay finoana jiaby miainga amin'ny fototra anankiroa voalohany izy izy miainga amin'ny alalana aqida finoana dia miainga amin'ny alalana inona zany amal asa araikasa fa nizaniza ho izy izy angambany manatanteraka izany finoana zany dia takina aminazy mihitsy voalohany hinony tsaiky zanahary izay tompo iny hinony izy resilatra fa hoe misy zanahary izy ilay nahary izy sinsisa amin'ny lalany reny finoana izay ampianaritsika ao anatin'ny finoana islam dia zavatra takina aminazy faharoa aory amin'ny finoana iny inona araikasa fa tsy ampy kosa raha ohatra mampy za mino Allah azza wa jalla fitaza tsy anatanteraka sola diso zany fa tsy maintsy hinonao vita araikasa iny finoana izay mipetraka ao anatin'ny fonao ففي الأصل الأول يكون تحقيقه بأن تعتقد ما اعتقده نبينا محمد والصحابة صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة فنحن على منهجهم في أصل العقيدة
no tena fototra izay joroana akida zany angamba araka ny voalazany teo dia atsika dia maka tahaka rasul sallallahu alaihi wasallam ndraiky ireo sahaba ny rasul sallallahu alaihi wasallam sy ireo tabiina fomba fijerin'izy ireo makasika akida zany no tokony hovaitsika tsy azontsika atao zany mamorona za manam-pahaizana na ty manam-pahaizana dia mitondra akida nefa ny mitsipaka amin'ny fomba izay nandesan'ny rasulillah sy nandesan'ny sahaba ndraiky ireo tabiina azy فلا ابتداع ولا تغيير ولا الاتيان بشيء جديد. mazava hoazy fa finoana islam dia mandrara forna sy fanavoazana zavatra izay tsy nataon'ny rasul sallallahu alaihi wasallam. وفي جانب العمل ينبغي أن تكون عبادتنا وأعمالنا موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى وأن يكون العمل صالحا ولا يكون العمل صالحا مقبولا على السنة إلا بتحقيق شرطين إخلاص العمل لله وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ary ny fototra faharoa, fototra voalohany volazantsika teo fa makasika tauhid fa ny fototra faharoa inona tenentsika araikasa. Ary ny fanarana asa finoana islam izy dia manapetraka condition manapaizana antsika ny laza mana hoe ny asa tolotra ao anatin'ny finoana islam dia mitako condition anankiroa ihany koa. Voalohany asa ina tolotranao aniza wa ni Allahu azza wa jalla izy rery ihany. Ary ny faharoa dia ny fanatateranao asa koa mifanaraka amin'ny fomba fanaovan'ny rasul sallallahu alaihi wasallam azy. Tsy azontsika atao zany nazo ty manatateraka asa nefa ny asa iny tsy natao mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa tsy maintsy mifanaraka mihitsy amin'ny fomba izay nataony mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam izay asa izay taterantsika. فلا بد من عقيدة على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق النجاة يوم القيامة. Katika uzizi ni akida futupununa tsika dia mila mfanaraka futupununa izay nampianarin'ny rasul sallallahu alaihi wasallam atsika dia ohatran'izany koa ny ibada ndraiky asa izay tolotra atsika tsy mila mitsipaka koa sordalina izay nandesin'ny rasul sallallahu alaihi wasallam. الأدلة من عندكم أنتم. أعطونا الآيات التي تدل على أن دائما القرآن يعطف العمل على الإيمان. Aminare dalilu zizi zabu kamnare zotino mamuka dalila aminare mbara zao preva wana tu Qur'an aya izay mitak min fa orien iman tunga dibila raikasa. تفضل. Sheikh Said. سورة العصر يقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت رائع. ما شاء الله نو زيزي زولي مفناتر. قال جل وعلا والعصر أقسم الله سبحانه وتعالى بالزمان ولا يقسم إلا بشيء لشرفه أو عظمته. ثم جواب القسم قال إن الإنسان لفي خسر كل الناس في خسارة. حكم على الجميع بالخسارة ثم استثنى القليل فقال إلا من؟ الذين يكفي إيمان؟ لا. لو كان الدين بالإيمان بالعقيدة فقط قلت الحمد لله أنا مسلم لا صلاة ولا صيام وأنام وأشبع والحمد مسلم. يصلح هذا؟ لا. إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دليل آخر بسرعة انتهى الموضوع بس نريد الأدلة. نعم. دليل منارك قوة. نعم راح ليتسكتي وراح ليتسكت سيد موينشتين نزابة. أي نعم هذا جائزة مميزة. سيد موين نعم. نعم دليل آخر في منارك قوة. أمين دليل تسكت في القرآن. في سورة الفرقان الله سبحانه وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ممتاز منير ممتاز. منير ممتاز. اكتب اسم منير مرة ثانية. منير يا شيخ حسين. ما شاء الله. إيه قال إلا من تاب يكفي التوبة؟ لا تاب من الشرك وآمن وعمل صالحا. وعمل عملا صالحا. سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نعم. نعم. ايش؟ لا تفضل. لكن قدم الإيمان على لا بأس ليس المقصود هنا إلا مطلق الذكر. عطنا الآية هات الآية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا. في سورة النحل. هذه آية صحيحة ودليل قاطع. قال جل وعلا
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ثم بنى هذا العمل على عقيدة صحيحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى والحال أنه مؤمن، لا يقصد أن تأجيل الإيمان، لكن الحال يعني بنى هذا الإيمان على عقيدة، يعني العقيدة أولا. انظر إلى الآية، انظر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو الواو هذه للحال، يعني وحاله متلبس بالإيمان والعقيدة الصحيحة. إيش تكون النتيجة؟ فلنحيينه، هذا في الدنيا جزاء، فلنحيينه حياة طيبة وفي الآخرة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. أجمل ما تبقى بالأدلة، والأدلة كثيرة، كثير من الآيات التي تذكر العمل الصالح بعد الإيمان، ومنها آية الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه، يحب لقاء الله على أي وجه؟ وهو آمن من عقابه. فمن كان يرجو لقاء ربه يطمع أن يلقى الله وله الأمان، له الأمان من عقاب الله والفوز بثوابه. ما المطلوب منه؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب، العمل الصالح هذا حتى يكون عملا صالحا نريد أن نفقهه ونؤديه على وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما العلم الذي ينبغي أن نهتم به ويبينه هذا، يبين هذا الأصل؟ أي العلوم؟ إيش؟ ننقل السؤال للشطر الثاني ثم نرجع إلى هذا. قال جل وعلا: الذي يريد، بمعنى الآية، تفسير الآية: الذي يريد أن يلقى الله وهو آمن من عقابه فليأتي بأصلين: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآن تقول الأخت الفاضلة ذيك اللي جالسة هناك: أنا أريد أن أحقق الأصل الثاني ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما العلم الذي يفقهني في هذا حتى أحقق هذا الأصل؟ ما العلم؟ فالتاني لو تنزلت دمارون تسكفير أزفادي نو واني زيت سنارك تامني فنزفنا أمكن قصة شيء لافا بيمو يستين تاكفوشني ينريو بريفزا نيتسكا وين ميتاكاسا ميتاك إيمان فيتا رايكاسا دي نيتنجا بوستاسكا لازتيو دي زوتيكو بوستاسكا مانتان لازم نبوي ينريو كارازا نفاحلا لالا إذا ينامتنا ومنجد هتونغا نور فيتا نتاتيرك عملا صالح. أليس كذلك هو السؤال؟ نعم. ينريو كارازا نفاحلا لالا نامتنا hatunga nao metrika natateraka amalan'ny soaly asa soa zany. Inzany le fahalalana ianaranao tokony ianaranao afahanao manapitra mahavita manatateraka araka lele filainy mpaminany Muhammad zany. Inona le zavatra tokony ianaranao? نعم. جميل. قال شيء كثير؟ ما قالش. طيب تفضل. تفضل شيخ. نعم تفضل. علم التوحيد. علم التوحيد. علم التوحيد. علم التوحيد أليست علوم الشريعة يعني قد هي مأخوذة حقيقة من الكتاب والسنة بلا شك، ولكن العلماء فصلوا هذه العلوم حتى يسهلوا علينا، فقالوا علم العقيدة وعلم التفسير وعلم الحديث ويعني علم الفقه، فقه الأحكام، كل هذه مأخوذة من الكتاب والسنة بلا شك، ولكن حتى يسهلوا علينا فنقول علم التوحيد يؤخذ أصلا من الكتاب والسنة، ولكن هناك كتب عقيدة وتوحيد أخذت المفهوم هذا من الكتاب والسنة وجعلوه كتبا مستقلة وسموه علم التوحيد. فأنت تدرس هذا العلم، علم التوحيد، من كتب العقيدة حتى تحقق هذا الأصل لتنجو. وإن كان عندك تدرس على عالم فلك أن تأخذ علم العقيدة مباشرة من الكتاب والسنة، لأنه سيوقفك على هذه الآية ويستخرج لك المسائل العقدية، وسيوقفك على هذا الحديث ويستخرج لك المسائل العقدية. وإذا أردت أن تدرس يعني علم التوحيد مستقلا فهناك علوم كتب في التوحيد أخذت العلم التوحيد من الكتاب والسنة وصارت كتب التوحيد مستقلة، فعليك أن تبحث عنها وتأخذ المختصرات أولا وتتقنها وتضبطها ثم الكتب المتوسطة وهكذا. وزيز الفاحلة لنا تقني لنا تسكى دينا يعني تسكى مكاسك علم التوحيد.
ilmu tawhid io mbarana karazana matiera izy io inaratsika ao anatin'ny finoana islam. Maro matiera inaratsika ao anatin'ny finoana islam ary matiera rehetra io dia mitsoatsika amin'ny alalan'ny Qur'an ndraiky sunna tahaka amin'ny boky fahalalana mahakasika tafsir, hadith ndraiky siran'ny nabawi ndraiky maro ireo fampianarana maro samihafa mitsoatsika amin'ny alalan'iny izy ny Qur'an ndraiky sunna. Fa eto angambany zao angamba mizingizina mba amin'ny teny hoe okatsika tokony mianatra zany ilmu tawhid, fahalalana mahakasika fanatokanana Allah azza wa jalla izy rery. Satria io izy manampy anao hahatonga anao vitana tanteraka asa soa izy takiny fampianaran'ny finoana islam aminao. السؤال الأخير فانتفرني العمل الصالح الذي جاء في الآية فليعمل عملا صالحا. إذا قال أخي بسمك يا حبيب إبراهيم، إذا قال أخي إبراهيم أنا أريد أن أحقق هذا الأصل لأنجو لأنه شرط في النجاة يوم القيامة، ما العلم الذي يبين لي هذا الشرط ويفقهني فيه حتى أعمل على بينة؟ فليعمل عملا صالحا، فلا يشرك على علم التوحيد، فليعمل عملا صالحا. أنا أريد أن أعمل عملا صالحا كالزكاة والصيام والصلاة وفق شرع الله. ما الكتاب أو ما العلم الذي يجلي هذا الأمر ويبينه؟ نعم يتسكى يالكوفا وي فنون الإسلام من آية مارو زي نبتن دو أستاذ كتير متفوي الله عز وجل متاكي عاسا متاكي إيمان في تاري كاسا ali fanatanterana asa soa iny tsy tonga na hoavitra dia Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mbola verina ihany fanontaniana manao ohatra an'izao fa hoe inona ary karazana fahalalana hanampy anao vitanao manatanteraka asa soa izay takina aminao reo. نعم هو علم الفقه بلا شك. اكتب اسمك. mazava ho azy ambarany fa hoe izy voavalin'ny sabaseny مكرر. نعم علم الفقه. علم الفقه. صراطنا المشهود. اي معلش مرتين. إذن علم الفقه هو الذي يجلي لي هذا الأمر فليعمل عملا صالحا. لابد أن أدرس الفقه حتى أعرف كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أزكي، ليكون عملي عملا صالحا مع النية الصالحة وتحقيق ولا يشرك. أدرس علم العقيدة. طبعا علم الفقه أصله مأخوذ من الحديث ومأخوذ من القرآن. الفقه العلماء أفردوه حتى يسهلوا علينا لأنها مختصرات تفقهنا في فقه العبادات، فهي مأخوذة من الكتاب والسنة. ولو قال قائل أنا أريد أن أخذ كلا العلمين الفقه والعقيدة من الكتاب والسنة على يد عالم قلنا ممتاز ولا بأس وهذا جيد. لازم أستاذ كوسين كنا ماليزم لازم نقول فعلنا فقه زاني رلالنا إذا ما بينتنتيكا عسى زي تترينا ونتفنون الإسلام. فيتفوت نستاذ كسمار سيدين كيلا بتيوم بيرنتين نزان لازم نقول أتسكا زان لوجه تياس فون جازنا ونتفنون الإسلام. ما يكتسكم نلالنين في نارتسك علم الفقه ده في نارتسك علم التوحيد. فيتو نما في سنديزن لازم نقول كوسير فعلنا رتوكني أتسكا أم نلالمانا بايزنا. Faza miezaka fotsiny na mamaky boky satria boky izy koa tanina tsy mavita mamalina anao fa na tsy maintsy mijoro amin'ny fondy manampahaizana fondy iny boka avy eo no mitarika anao ndraiky mampianatra anao manapita fahalalana marina avy amin'iny izy amin'ny fonao ndraiky amin'ny sofinao. وفي النهاية أنا أشكر الإخوان لحضورهم واهتمامهم وإنصاتهم وأنا سعيد بهذا اللقاء. أخوكم عبد الله البواردي من الرياض جامعة الإمام، لأول مرة أزور مدغشقر وأنا حقيقة مسرور بهذا التفاعل وهذا الاهتمام من الجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى للإخوان الذين لم نظموا هذا اللقاء التوفيق والسداد، وأشكر جميع الحضور. وأنا أدعوكم للتعاون مع إخوانكم وزملائكم في مجال الدعوة وأن تكون يدنا واحدة على الخير من التعاون، لأنه لا فلاح لنا ولا وصول للنتائج إلا بالتعاون. قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، وينبغي أن يزول كل شيء يوحي به الشيطان من الاختلاف والنزغات، لأن الشيطان حريص على مثل هذا، وأن تكون قلوبنا صافية متآخية متعاونة على الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا اللقاء المبارك أن يجمعنا في جناته جنات النعيم على مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Ito pamarano izy zao dia manolotra fisorona ho an'ny rahanay sy ny ampavirehetra izay navita niaritra ndraiky nieno fanazavana zany, ary tenako manoko izy dia faly amin'ny fandraisanareo anjara zao izy rahanay-nareo Abdallah Al-Bawaridi avy any Riyadi mpampianatra amin'ny université izay voalazany teo anarany
keto izy za mbola mampirisika anareo dia miteny ahoaka anareo ifankatia ifamila keloka amin'ireo karazana hadosona vitsivitsy izay vitantsika samy antsika satria amin'ny alalan'ny fitambarantsika zany angamba no ahitantsika fahombiazana engany Allahu azza wa jalla pititsika amin'izany na amin'ny ezaka rehetra izay nataontsika.